Faliny aravantsika rehetra manaraka ny fandarana tolotra sy tinady amin'ity an'ity tolotra sy tinady fandarana manokana natao an'ny vehivavy no ny fanamariana ny valomarsa tamin'ny talata lasa teo ity fandarantsika androany ity. Araka ny hitanareo azy zao dia maka aina kely indray loha Jarafijanary fa isika no miaraka eto fanomezam-boninahitra ny andriambavilanitra rehetra. Tsy midika akory izany hoe resa-behivavy no atao eto fa vehivavy no andeha anaovantsika fanadihadiana. Novidina manokana ihany koa hoe aty anaty fiarakodia no anolorana ny fandarana no ity an'ity satria taloha raha hoe ny lehilahy ihany no mitondra fiarakodia, ankehitriny efa betsaka ny vehivavy hitantsika eny an-dalambe eny no mitondra fiarakodia tahaka an'izao ataoko izao. Hiditra avy hatrany amin'ireo fanadihadiana ary sika fanadihadiana telo vehivavy telo no marimarina kokoa no arahantsika ny fiampiainan'izy ireo amin'ity fandarana manokana ho an'ny vehivavy ity amin'izao alahady izao atao anatin'ny tolotra sy tinady. Vehivavy telo izy ireo mipandraraha sady mpitarika ihany koa. Ny anankiroa ny vehivavy iray kosa dia mpitantana eo amin'ny sehatra ny fitantanan-draharam-panjakana. Anovoantsika azy ary i Madamo Roy, izy dia manana tetikasa miavaka mihitsy ary tena nanaitranay ny orinasany Madamo Roy. Nisy tantara nahatonga azy nanangana ny orinasany. Indray andro izay izy ony dia niaingy avy any Antsirabe andeha ho aty Antananarivo dia nandeha taxi borosy. Andeha hamonjy fotoana izy aty Antananarivo kanefa ny teny an-dalana dia maty foana ilay fiarakodia ary tsy nahatratra ny fotoana izay nivonjeny taty Antananarivo. Rehefa nitaraina tamin'ilay mpamily an'ilay taxi borosy dia hoy ilay mpamily hoe tsy maintsy misy madama ny mpanina. Teo indrindra no nahatonga ny Madamo Roy tonga tao an-tsainy ny andeha anangana taxi borosy VIP, izany hoe taxi borosy mihaja no tantanan'ny Madamo Roy izay mampitohy any Antananarivo amin'ny Antsirabe ary miainga any Antsirabe makaty Antananarivo ihany koa. Tena nanaitranay mihitsy satria hafa kely ny fomba hitantanany an'izany orinasany izany dia andeha ho arahantsika ny fanadihadiana fa tsy teny lava fa aleo anaty fanadihadiana no anarahantsika ny momba ny Madamo Roy sy ny taxi borosy VIP. Vao maraina mena masoandro eto Antsirabe, zara raha mbola misy olona eny an'arabe. Ato amin'ny biraon'ny Madamo Roy kosa efa somebiseby. Misesy miditra ireo mpandeha mandony saran-dalana. Alors, on fait une pause de 15 à 20 minutes à l'hôtel La Pineta à Maquelin. Si vous voulez faire un commande de petit déjeuner, vous pouvez le faire ici. On a une carte. Entrée, votre minéral. Mpitantana orinasa mitatitra olona izy, transport en commun VIP na taxi borosy mihaja, vazaha, mpiasan'ny orinasa, mpanao politika, misy olon-tsotra ihany koa nefa. Ireo no tena mpanjifa ny taxi borosy VIP eto amin'ny Madamo Roy. Manatombo x3 ny taxi borosy tsotra ny prix anay zany 24 000 ariary ny anay ny taxi borosy tena teo aloha 8 000 ariary fa zao izy efa lasa 10 000 ariary. Tamin'izay nanorina an'ity service ity dia ny resaka charge aloha no jerenay voalohany indrindra amin'izay le hoe charge zay satria zay tia ame zavatra tena tsara dia satria dia garantira koa le resaka sécurité an'olona dia tena atao an-tsainay voalohany aloha dia entretien tomobile. Tena ny continue atao anatin'izay zany hoe ohatrinona ny mety ho entretien tomobile anatin'ny volana, anatin'ny taona ary ina sina daholo mety ho charge par rapport amin'izay rehetrarehetra izay no nanaovanay an'ilay prix. Izy ny tompo-kevitra sady nanangana ny orinasa niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy ary Madamo Roy ihany koa no mitantana ny orinasa amin'izao fotoana izao. Tombony ho an'ny orinasa tahaka itony ny fitantanan'ny vehivavy hoy Madamo Roy.
ny confort manko no tena tadiavin'ny mpanjifa ka ny vehivavy no tena mahita ny pitsopitsony amin'izany. Ny vehivavy manana an'ilay sens hoe sens de détail zany zavatra hitako zany. Somary mijery lavitra kokoa ny vehivavy, somary mijery lavitra kokoa noho ny lehilahy ny vehivavy ary mora mahita point maromaro noho ny lehilahy. Zay ny zavatra hitako. Fa ny anankiray koa manana sens ana organisation kokoa ny vehivavy noho ny lehilahy. Dia amin'ny asako moa indrindra ny resaka empathie zany hoe fipetrahana amin'ny toeran'ny olona. Dia zany izay no tena méthode iainako anatin'ny asa. Zavatra mety hoe kely tsy dia tena hoe raharahiana ilay izy fa important. Ohatra ilay teo zao ny resaka ohatra hoe propreté somary minutieux raha ny fitenana azy angambany amin'ny resaka hoe propreté. Eto mbola maloto, eto ty tokony ho diovina kokoa noho izao. Ny fifandraisana amin'ny mpiasa, zavatra tena important ny resaka communication. Dia rehefa ilay miresaka izay ianao mba ahatsara sy hapety ny asanao dia tena mila mazava tsara mihitsy ny zavatra ambara. Ohatra zao hoe ny fametrahana ny départ rapitso ohatra zany. Dia ny ora na dia efa mahazatra ary dia atao mila tenenina foana ny ora hoe amin'izao ny départ. Raha misy resaka ohatra hoe ramassage tenenina mihitsy ny anaran'ny olona, tenenina ny fotoana angalana anazy, tenenina ny détail momba an'ilay olona, vazaha izy, isy maro olona lehibe, isy maro olona ohatra hoe kizitinjitina na olona mety hoe strict amin'ny resaka fotoana, zavatra ohatra izany. Atao mihitsy izany hoe za no mandray ny appel. Natao mihitsy hoe za no mandray ny appel satria eo ilay resaka fahaizana miresaka amin'ny client. Ny anay zao ataoko hoe mety mahasamihafa anay amin'ny hafa angambany tonga dia mametraka zany hoe ny client dia atsoina amin'ny anarany rehefa miantso izy. Zany hoe raha vao miantso voalohany ohatra ny client anankiray dia tonga dia répertoriena anaty téléphone ny numéroany. Azavaiko kely ny anazy ny clientèle amin'ny gasikar VIP dia tonga dia asiako ny soratra hoe GCV io. Dia vao miantso voalohany ilay olona dia tonga dia manontany anarany zany hoe tsy hiverina fandroany intsony zany hoe mbola anontany anarany indray ahako. Dia reny zany izy rehetrarehetra. Efa ato zao ianao raha mitady zao tsika hoe madame Fabienne dia io zao ny numéro madame Fabienne. Ataoko marina? Ya. Dimy volana mahery zao no nihodina nyity orinasa taxi brousse VIP mampitohy an'Antananarivo sy Antsirabe ity. Mandeha tsara ny asa ary efa mitaky fiara vaovao anampiny ireo izay efa miasa. Tena mila manampy tomobily zay satria efa manomboka mihoatra ny isan'ny demande. Tsy matahotra fifaninanana ity mpitantana orinasa fitateram-bahoaka mihaja ity. Tena mandeha tokoa ilay asa ary tena hitanao hoe mitombo, hitanao mihitsy zany isaky ny semaine hoe mitombo ny isan'ny olona. Izay tena mahafaly anay koa satria asa afaky ny aharitra mba ho asa ho hitan'ny hafa ihany koa ka hisy atao hoe influence angambany, influence amin'ny asa fitaterana ataontsika ihany koa. Izay koa zany anisan'ny tena mba hirinay hoe ilay qualité de service-nay mba hisy fiantraikany any amin'ireo fitaterana hafa ihany koa ka tonga azy ireo hitady an'izay qualité de service izay koa amin'ny azy. Tsy matahotra zany ianao raha hisy concurrent hafa hisokatra eto Antsirabe? Tsy matahotra satria afaka ny mivoatra foana amin'ny zavatra atao. Dia mianatra amin'ny hafa ihany koa, izay koa zava-dehibe, mianatra amin'ny hafa dia manatsara ny zavatra ataonao. Izay ilay tsy matahotra zany. Amin'ny Anora sy Fefany Maraina moa no miainga eto Antsirabe ny fiara hiazo an'Antananarivo. Amin'ny Anora sy Folo manomboka miondrana ireo mpandeha. Madame Roy sy ny mpamily kosa mametrapetraka farany ny momba ny fiara sy ny momba ny entana ary ny mpandeha.
Any misy ohatrany entana somary maromaro izy fa aty no atao paiement eny teneko anao ihany rehefa tonga ye rebatolany fa ok paste amin'ny anora sy fefanikatro lasa ny fiara izay moa zany raha hoe niainga efa ty Antananarivo iazo anatsirabe any dia nandeha tamin'ny taxi Brousse VIP any Madame Roy ary vao manomboka ianao hoe miantso dia manao réservation dia fa heninao hoe misy tanam-behivavy ao ambadika izany fitantanana orinasa zany satria tena tsara ny fandraisana vao maika moa ianao miditra ao anatin'ny fiarakodia dia hitanao mihitsy izany touche féminine izany amin'ny fanaingoana ny fiara amin'ny filaminana sy ny fadiovana ao anatin'ny fiara ary indrindrindra ihany koa rehefa tonga tany Antsirabe zay dia nahita ny birao dia tena hitanao hoe misy tanam-behivavy mandamina ao anatin'izany orinasa ny Madame Roy izany safidy manokana indray izy izy fanirikely hoe to akaiky n'ity caméra ty no anoizana ny fanonorana ny fandaharantsika amin'ity anio ety satria raha taloha be tany ny lehilahy foana no maka caméra atao hoe caméraman amin'izao fotoana izao efa betsaka ny vehivavy izay afaka maka caméra ihany koa entina anaporofonina antsika amin'izany iny fanadihadiana tany amin'ny Madame Roy iny dia ny tenako no naka sary nanao ny fanadihadiana rehetra dia zany no ahitantsika hoe ny vehivavy ihany koa dia efa afaka maka caméra amin'izao fotoana izao dia zay ny amin'iny fa hivadika amin'ny fanadihadiana manaraka kosa indray isika isan'ny orinasa mpanjakana ahitana fivoarana ny postra malagasy amin'izao fotoana izao indrindra fa ny postra malagasy ao Analakely izay postra filamatra ho an'ireo postra manerana ny Madagasikara vehivavy no mitantana izany postra malagasy ao Analakely izany filamatra izy noho ny fananany fotodrafitrasa tsara noho ny filaminana noho ny fahaizan'ireo mpiasa izay miasa sy mandray olona ao amin'izany postra ao Analakely izany vehivavy no mitantana ny izany postra ao Analakely izany ho an'ireo izay efa niditra tao amin'ny postra malagasy ao Analakely angamba dia mahita izany fivoarana izany nambarany ity vehivavy receveur ny postra ity fa kelikely kokoa ny risika amin'ny fanodikodonam-bola rehefa ny vehivavy no mitantana satria betsaka ny vola izay tantanana ao anatin'izany postra malagasy izany andeha raha antsika ngeny fanadihadiana izay natao tamin'izany vehivavy mpitantana ny postra malagasy ao Analakely izany. Andro ny valimars amin'ny 10 ora sasany arivo efa nirava avokoa ny mpiasa manara-maso farany eraky ny birao Madame Saoly andro ny vehivavy androany ka hiezaka ny hody aloha izy raha ny mahazatra manko dia amin'ny 9 ora hariva mahery ihany foana izy vao tafavoaka ny trano fiasany mpitantana ny postra malagasy eto Analakely Madame Saoly postra isan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara ary postra filamatra no ny atsara ny fotodrafitrasa sy ny abetsaka ny tolotra omeny ny mpanjifa fa 20 taona niasana teto anivon'ny postra Madame Saoly ka mpitantana foana izy nandritra ny 14 taona izany hoe ny atsasaky ny fotoana niasany tsy tonga ho azy amin'izao toerana izao izy fa ao ny fahaizana ao ihany koa ny tombony amin'ny fahaiza-mandamina sy mandanjalanja amin'ny mahavehivavy azy dia ny vehivavy mareny anazy zany dia manana kokoa fikarohana eo amin'ny anatsarana ny asa manana koa ataontsika hoe fandeferana eo amin'ny mpiara-miasa manana ihany koa zany ny hoavy ny tsinjony hoavy eo amin'ny fampiroboroboanany asa izay tantanana vehivavy zany vehivavy tia voninkazo dia ngamba nareo mahita ny toeram-piasana zao dia hoe misy zay voninkazo zay voninkazo tsy entina jerevany mafy fotsiny hoe mahafinaritra fa mahasalama ihany koa zany izy ana zany le izy hoe mahareceveur anahy indrindrindra amin'ity toerana ity izany hoe mahaposta pilote any Analakely zany dia entiko indrindra anandratana ny asan'ny postra manoloana ny mpanjifa ary anandratana koa ny vehivavy toantsika vehivavy rehetra izay mitantana sy miandraikitra toerana lehibe ohatr'izao hoe
modelitsika zay modelitsika amin'ny fitantanana modelitsika amin'ny atao a modelitsika amin'ny zavatra rehetrarehetra na ny mpiarany azy kely kokoa ny riska amin'ny fanodikodonam-bola rehefa vehivavy no mitantana hoy madame Saoly. Fanaovana ratsy a tsy safidianana na lehilahy kanefa raha itsika no mijery dia mahita kokoa ny hoe misy fanafiana tary zao lahy mifa misy ny vehivavy fa ny lehilahy ny tena betsaka dia aty amin'ny toerana ohatrontonoko kelikely kokoa zany ny riska ny anaovan'ny vehivavy détournement mihoatra ny lehilahy satria ho azy teneniko hoe vehivavy tsy hoe kely aina na saritahotra fa manana fieritreretana lavidavitra kokoa hitsinjovana ny taranaka faramandiminy. 4 ny piasy eto anivy ny positra eto Analakely, 9 lehilahy 12 vehivavy. Tombony eto ny fananana mpitarika mahay mifampiresaka sy mifampiaino. Famanana an'izany hoe vehivavy zany tena kizitina indrindra fa amin'izao fotoana izao dia hitanao mihitsy ny hoe miova satria ny fampitanao aminazy amin'ilay fomba fiasana hoe tsy izy io tsy mila kizitina anazy dia tafita ilay zavatra tena atao hoe dia fandraisan'ireny mpiasa regny amin'izay dia miova izy tsy mitovy amin'ny zavatra nisy teto tamina tongavako teto misy eto amin'izao fotoana izao fiainana izao rahantsika malala fa tena tsy mora dia misy zany amin'ny mareniny tena dia misy ny mpiara-miasa mitondra problème ary mino fa hoe raha lehilahy ny tetra misy nanafina ny sasany tsy netiny dia any amin'ny asa amin'izay vao miseho ilay vokatra amin'ilay fahasahiran-tsaina ilay mpiasa fa amin'ny mahavehivavy ny tena dia mahatakatra tsara mihitsy zavatra manjo ny mpiara-miasa rehetra tsy misy ny hoe ty asana vehivavy ty asana lehilahy fa zay vita natao ho anazy zany hoe ty toeran'ity asana misy lehilahy nanao an'ity taloha raha te hito Analakely fanoroany amin'ny resevero eto Analakely zao ny vehivavy zany hatramin'izay misy ny positra Analakely zay dia hozy izy hoe matoa napetraky ny olona eto vitako ty ary matoa nanaiky ny petraka eto dia vitako ty. Fomba fiteny ho an'ny mpiasam-panjakana sasany ny hoe 30 andro fanjava ray. Tsy tahaka izany nefa ny toe-pisaina ny ireto mpiasam-panjakana eto anivy ny positra ireto. Samy manao zava-dehibe ny asany izy ireo. Mpiasam-panjakana marina tokoa fa ny positra dia mpiasam-panjakana mpiasa positra saingy kosa ny mampiavaka anay dia mitady vola andoavana ny karamanay zay mitady vola izay zany manana miezaka dia taloha nanana an'izay fahazaran'izay tokoa ny olona hoe mpiasa rehetra zany hoe 30 andro fanjava ray dia teny ny olona miandry zay fandraisam-bola indray hoe le firy androany amin'ny herinandro mandray vola ohatr'izay fa amin'izao fotoana izao novaina mihitsy zany ary anisan'izay sangizabe koa izay hoe manefy mampiditra ao an-tsain'ny mpiara-miasa rehetra hoe niezaka ataontsika ihany no jinjaintsika ao atriny dia rehefa hainao zany mampitan'izay hitanao zany hoe ahoana ny fomba hitondranan'izay eo amin'ny mpiara-miasa dia tsy mipetraka tsony ilay 30 andro fanjava raika valomary sandroany jeronareo hitanareo teo mbola eo daholo be da be ny mpiasa eo tsy niterena ireo tsy nananovana mihitsy zany fa misy ny mantany ahoana valomary sy reserveur dia izy inona no mety fandamina antsika dia loatra zay fa fandamina efa nisy nakany tamin'ny zoma le droit le olona alainy valomaritra zay vehivavy dia manana an'izay droit zay izy hoe napetraka hoe tsy miasa indray andro amin'iny valomaritra iny fa ny fitiavan'ilay olona n'ilay asa kosa mba tsy katona ny borao io ka sao kosa misotra système anampilina ataonareo na ohatran'izany mahatonga ny mpiasa mazoto sa hoe ilay fomba fitantanana mihitsy ny maharesy lahatra amin'izany eo na raha misy ny prime dia mety misy mieritreritra hoe
na miasa na tsy miasa mahazo prime foana arakaraky ny asana nefa no apisy le vola miditra ahafahana manatanteraka an'izay prime izay dia raha ohatra izany ka hoe izay fotsiny ny eritreretintsika hoe fonctionnaire eritreritra prime mety eritreritra ny vealo ihany amin'izao mandray foana rehefa ny valomary sa efa droit io tsy maintsy alaiko androany fa kosa ny eritreritra izy hoe raha kato ny ty birao ty firy ny mpanjifa iveriny potsiny izay anankiray otinina ny faty-antoka ny vola tokony ho hiditra nefa tsy hiditra. Vehivavy faharoa ny tantana ny positra malagasy eto Analakely Madame Saoly. Ity orinasa tantanany ity ihany koa no positra lehibe indrindra izay sahanina vehivavy ary izao izy lasa positra filamatra ho an'ireo positra rehetra eto Madagasikara izao. Tamin'ny andro ny vehivavy tamin'ny talata 20 martsa lasa teo ho nanaovanay ny fanadihadiana teo anivon'ny positra malagasy iny. Araka ny efa nambara teo dia 9 ny vehivavy miasa eo anivon'ny positra ao Analakely ao ary lehilahy ny 9 amin'izy ireo. Vehivavy 3 ihany no tsy tonga ny asa, mijiky izany fa manam-po asa ireto vehivavy ao anivon'ny positra malagasy ireto mba tsy hahafaty antoka ny orinasa izay mandonika araban'izy ireo araka ny rahantsika tao anaty fanadihadiana no antony anaovan'izy ireo andraisan'izy ireo fepetra amin'izany rehetra izany. Hitantsika teo ihany koa fa manao fanamiana ireto mpiasa ny positra ao Analakely ireto. Zareo ao Analakely ihany no manao izany fanamiana izany. Mbola hevitra vehivavy ihany koa hoentina ampivoarana, entina ampiavaka ny orinasan'izy ireo no nahatonga izany hoe andeha hanao fanamiana izany. Ho any ivelany isika atao anatin'ny fanadihadiana farany rahantsika atao anatin'ny tolotra sy tanady amin'ity anio ity. Vehivavy iray Ramatoa Daphné Manchilène Kozy teratany Afrikana Tatsimy izy ary tompona orinasa sady izy no mitantana ny orinasa amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny setry ny Harena Kibony tany no misy ny orinasa nyity vehivavy iray ity. Tany am-piandohana izay tamin'ny zareo nanangana ny orinasa dia isy ny vadiny no niarany kotrika izany kanefa rehefa nandeha ny fotoana dia maty ny vadiny ary izy irery no nandeha nanangana ny orinasa, namita ny orinasa hatramin'ny farany ary izy ihany koa no mitantana ny orinasa amin'izao fotoana izao. Raha ny fijery azy rehetra manodidina azy dia asa dia ila tanteraka izany ataony ity vehivavy teratany Afrikana Tatsimo ity izany kanefa dia vitany no mampiodina ny orinasany ary isan'ny orinasa tena malaza, tena miroboroba ao Afrika Atsimo ny orinasa tantanany amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa moa ao anivon'ny orinasany tena hoe asan-dehilahy kanefa omeny vehivavy no mitantana sy manao izany asa izany ary tena vita tsara ilay asa. Tsy teny betsaka fa leo atao anatin'ity fanadihadiana ity no anarahantsika misimisy kokoa ny makasika ity vehivavy teratany Afrikana Tatsimo mpitantana orinasa eo amin'ny setry ny Harena Kibony tany ity. Tahoary. Izy no Daphné Manchilène Kozy. Miakanjo ny fianamiana fentina mivavaka izy eto ary midera miaraka amin'ireo mpiara-mivavaka aminy hatramin'ny vahakeliny. Niainga tamin'ny tsy nisy Ramatoa Daphné Manchilène Kozy ary lasa tompona orinasa goavana ankehitriny. Nambarany reniny fa rehefa i Daphné no manana viana iray dia tsy maintsy tratra n'iny. Vehivavy mahery i Daphné hoy izy, te handresy foana ary halany indrindra ny tsy fahombiazana. 50 taona ity tompony orinasa ity, renim-pianakaviana, madivady ary mpitarika eo amin'ny fiarahamonina. Mijoro ho fitaratra ho an'ny rehetra hoy izy, indrindra ho an'ny vehivavy. I am a widow. I am a mother. Je suis une veuve, une mère, une grand-mère. Je suis un leader, une femme d'affaires. Je montre l'exemple. Ce prix est un défi pour nous tous. Pour changer les choses pour nos semblables, ce prix nous envoie un message simple. On récolte ce que l'on sème. What you put in is what you get out.
Lany eto am-piangonana foana ny alahady maraina nyity mpandraraha ity. Ao aoriany ny fitombo vavahana dia manatitra ny reniny izy. Afako mahatadidin'ny aviako ny toy izao hoy izy, ary mahatsiaro fa ireo olona rehetra ireo no namolavola ho toy izao. Tato amin'ity trano-pianakaviana ity no nanombohan'ny Adin-Ramatoa Daphné Manchilène Cozy. Mpitolona tamin'ny fanafoanana ny fanavakavahan'Bolkoditra izy, ary voasambotra teto amin'ity tokantrano ity tamin'ny taona 2020 ary nigadra nandritra ny 2 taona. Avy amin'ny fianakaviana Tsopiaina izy, mpanjaitra ny reniny, ary izay vola azo tamin'izany no nanabeazany sy nampianaran'ireo zanany. Elle nous a élevés avec l'argent de cette machine à coudre. On pouvait manger grâce à cette machine, aller à l'école grâce à cette machine. Elle cousait des vêtements pour les gens, faisait des petits travaux de couture pour qu'on puisse manger. Alatsinainy maraina be, mandredredy privé izy, hiazo ny toeram-pitrandrahana renan-kibony tany, Manganèse, izay tantanany. Aty amin'ny faritanin'ny Autozel no misy ny karierany. 13 taona lasa izay, tamin'ny fotoana nitsanganan'ny orinasa. Adiny 12 no atongavana taty tamin'ny fiara, ary ankehitriny adiny iray dia tonga amin'ny fiaramanidina. Mitantana irery ny orinasa ny Ramatoa Cozy nandritra ny 13 taona izao. Niara-nanomboka ny tetikasa izy mivady saingy vao natsangana ny orinasa dia maty ny vadiny. Faritra Manakarena Manganèse ny eto, hitato ny 700 ny tahiry Manganèse maneran-tany. Mahatratraka Manganèse 3 alina sy 1 hetsy taona isan-taona ny orinasa Ramatoa Cozy. Nanano sarotra ny mampitantana vehivavy aho izy. Nanahirana ny lehilahy satria tsy fantatra izy ireo ataony fa ireny vehivavy malemy ireny. Rehefa nandeha nefa ny fotoana, nanaika ho tantana ihany ireo lehilahy ireo hoy ity PDG ny orinasa ity. Mais ils ont appris, ils me connaissent maintenant. Vous verrez sous terre. Midina matetika any amin'ny 300 metatra ambanin'ny tany any anaty mine i Ramatoa Cozy. Vehivavy 3 no miaraka amin'ny midina aty matetika. Ray amin'ireo i Takalonia, raika amin'ny 30 taona, mitantana ny ekipa mitrandraka aty ambanin'ny tany aty. Lehilahy 300 mahery no ambany fitariany. Nous sommes ici. C'est l'étage où on fera l'extraction du manganèse. Ici où on se trouve en ce moment. Akora be mpampiasa indrindra eran-tany ny manganèse, fanamboarana bateria, akora tsy azo elana amin'ireo fitaovana elektrônika maro samihafa. Asan-dehilahy ny fitrandrahana renan-kibony tany aty Afrika Atsimo. Ankehitriny nefa tsy misy miafina amin'ny Ramatoa Daphné Manchilène Cozy ny fitrandrahana manganèse. Tsy nanana traikefa izy nefa nahavita nanangana orinasa. Tsy nanana traikefa fa viana no nananany. Viana anangana orinasa eo amin'ny sehatry ny renan-kibony tany na vehivavy azy. Tanjony ihany koa ny ampiasa vehivavy maro ato amin'ity orinasa ity. Tanjony ny hoe ny 5 isan-jato ny olona miasa ato dia vehivavy avokoa. Tanjona izay tsy mbola tratra aloha hatreto. Tsy izay ihany nefa ny tanjony fa ny ampandroso ity faritra be mahantra ity. Hatreto asa mivantana sy tsy mivantana 3 no voaforona eto anivo ny orinasa. Sehatra marefo ny fitrandrahana renan-kibony tany eto Afrika Atsimo. 2 taona lasa izay nahafatesana mpitolona 430 ny hetsika fitakiana nataon'ireo mainty hoditra afrikanina tatsimo. Tao anatin'ny 10 taona mahery manko izao dia nanjakan'ireo teratany vahiny ny fitrandrahana eto Afrika Atsimo ka mampalahelo ireo tompon-tany izany. Maro ny orinasa iraisam-pirenena eto nefa tsy mba mampiasa vola ho fampandrosoana ny fiainam-bahoaka. Eny fa na ho an'ireo toerana misy ny orinasa azy. Paikady Ramatoa Cozy ny fanomezana toerana ny vehivavy eo anivon'ny orinasa. Misy nefa ny lehilahy no tsy mahazaka izany. En tant qu'homme, on est habitué à ce que cette industrie soit un monde d'hommes. Donc parfois, elle nous marche un peu sur les pieds avec son insistance sur la contribution des femmes. Mais ça ne me dérange pas en tant qu'homme parce que c'est une bonne chose qu'on puisse montrer la présence de femmes dans cette entreprise. Tsy mionona amin'ny fitrandrahana manganèse ny tompon'ity orinasa ity fa manodina izany mba ahafahana mamaritra lafolafo kokoa any ivelany. Noho ireo ezaka natao
lasa fitaratra eo amin'ny sehatry ny asa fandrarana Ramatode Daphné Manchilene Cozy sy ny orinasany. Notron'ny filoha afrikanina tatsimo izy tamin'ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny orinasa izay mpanodina manganaise. Devant vous, une héroïne. Elle ne fait pas que parler, elle agit. Et elle fait les choses en grand. Tsy afeny Ramatode Cozy ny mahakaiky ny fitondrana azy. Milaza ny ampiasa 820 tapitrisa euro ao amin'ity orinasa ity ny fanjakana afrikanina tatsimo. Ankoatra ny mahakaiky ny fitondrana azy, isan'ny anenjehan'ny sasany any Ramatode Cozy ihany koa ny fahombiazany nefa izy vehivavy sady mainty hoditra. Je ne suis pas une politicienne. J'ai choisi la voie des affaires. Malheureusement, on m'a entraînée là-dedans. Un des membres de l'opposition a voulu m'utiliser pour marquer des points facilement sur la scène politique. Ce sont des hommes blancs qui n'acceptent pas le fait qu'une femme noire puisse réussir. Je suis la meilleure des meilleures, et que ça leur plaise ou non, c'est pareil. Vehivavy misongadina i Daphné Manchilene Cozy. Mijoalajoala ny trano fonenany tahaka ny Maison Blanche any États-Unis. Nolovainy tamin'ny vadiny ny harena izay iainany Ramatode Cozy amin'izao fotoana izao. Ny vadiny izay mpandraharaha matanjaka ihany koa tamin'ny fahavelony. J'aime les beaux vêtements, les beaux meubles pour ma maison. Parce que je travaille dur pour ça, oui. Je n'ai jamais eu accès à ces choses dans mon enfance. Donc c'est normal que je commence à en profiter maintenant. Tsy hijanona eo ny ezaka ataon'ny Ramatode Cozy. Zara raha natory izy amin'ny enora maraina efa lasa indray mivahiny ato amin'ity télévision iray ity. Télévision izay isan'ny lehibe indrindra eto Afrika Atsimo. Nampita 4 mafonja ity mpandraharaha ity. Si vous êtes une source d'inspiration pour les gens, surtout les jeunes, vous devez rester un modèle parfait. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous devez travailler 10 fois plus. Mbola lavitra ny lalana ho diaviko io Ramatode Daphné Manchilene Cozy. Ny fitaratra amin'ny fampandrosoana aty Afrika ny tanjona. Santonany any ireny vehivavy telo nentintsika tato anatin'ny fandarana tolotra sy tanaty tamin'ity anio ity fa betsaka ny vehivavy izay tena manam-pahaizana, betsaka ny vehivavy izay tena mahay mitantana eo amin'ny sehatra ny fitantanana ny orinasa mpanjakana na eo amin'ny sehatra ny orinasa tsy miankina. Ny betsaka ny vehivavy no tena hoe tafita ao anatin'izany hoe fitantanana orinasa izany. Raha fitiantsika dia hoe ny vehivavy manana ilay touche féminine, ny vehivavy mahay mametrapetraka, mahay mandamin-javatra, mahay mitondra fampivoarana eo anivon'ny orinasa. Saika izay avokoa no nambarany ireo vehivavy telo ny vahiny tato anatin'ny fandarana tolotra sy tanaty tamin'ity anio ity. Amin'ny herin'ny anio dia mbola afantokontsika amin'ny resaka vehivavy sy ny fandraharana, vehivavy sy ny fitantanana orinasa ihany. Ny fandarana tolotra sy tanaty dia amin'ny herin'ny anio toy izao indray ary ny fotoanantsika mametraka ny veloma mandra-piona, mandra-pitafa ho antsika rehetra indray. Veloma tokoa.